zay zegny vita zegny nitapaka riban eo agnatrany mpitondra amin'ity tanàna Ivorano sy districtny Diago 2 k'Andriamanitra. Ny mpitsabo izay manatrika izao fotoana izao, Andriamanitra ny no hitay anareo ary anolo ny fotoana jiaby izay laninareo miaraka aminay eto. Ary misaotra manokana ihany koa ireo mpanohana izao fotoana izao, nanohana tamin'ny lafiny rehetrarehetra ny ara-bola. Samtra ny manana tany fa afaka mandray, ary samtra kosa ny manana vava fa afaka mitety. Tsy alaletezina malava volo, hono, taolo. Zaza fanenakilika dia nomena any andraikitra. Teny nomena Vasolanga, iteny entina trehan'ny aman-dreny, iteny entina trehan'ny zanaka, iteny entina trehan'ny vatana sonotra ny tany, iteny entina trehan'ny solotana mpiasa-panjakana, itena tunatrehan'ny fotoana fivavahana. Ny voalohany foteny dia miala tsiny. Ny tsino toy sadrovazina. Ateny loloavina mahasolaloha, atena mahavoteny. Hoanina izy aloky mahavavilany, atena izy mahavoniteza. Koa ialako ny tsiny fa tsy zakako. Ny tsino koa ialako ny tsiny fa tsy zakako teo aloha ka mba tsy zakako ihany koa. Rehefa vita ny fialan-tsiny dia misaotra n'Andriamanitra isika miarahaba. Raha tsy izy dia tsy tafavory marobe toy izao. Manaraka izany dia miarahaba nareo izay vory manatrika eto. Ka atao fiaraban-drivotra ny anitra voatsirotsiro, ny tanora voasafosafo, ny kely voatambitamby. Misaotra n'Andriamanitra isika satria nahatozao fiangonana iny. Raha tsy izy dia tsy tafavory mahafinaritra be toy izao izy io. Misaotra ry aman-dreny pastera, manaraka izany dia misaotra ry aman-dreny pastera koa. Izay fikelezantsika aina na vola, fotoana, indrindra fa ny vakoka izay tononona isan'andro. Enganeny fampitany fiangonana io dia ampitombo ny isan'ny zanak'Andriamanitra. Ataon'olona marobe sady ampandroso ny finoantsika. Ka raha ho avy tsy hoe lahoraholanitra Jesosy dia anisan'ny tsenahary isika mianakavy. Koa dia mirafy fampinaretina ho antsika rehetra an'izao fotoana mamy izao. Tu
millions ariary, carreau any amin'ny 42 carton, ary ny main d'œuvre koa zegny tao ny jia ary ny boiron sy ny planche. Et any amin'ny 41 millions 364 000 ariary zegny ny vola laninay tamin'ny fagnanaovana ity. Isorana zegny Andriamanitra izay nagnampy ary ireo malala-tanana nagnampy zay. Amen. Fa niany tsika andao idirantsika lalindaligny fa mitany manipetaka ino ma ny antony ny volagnany Zagnahary hoe amboaranareo raha io fa za ipetrako. Ino antony anamboarana ty trano ty agnanovana trano ivavahana ino antony? Alaolo fa tany amin'ny tany désert tany tsisy raha maniry tany miandra ny beibeny azay mahatonga ro mifaty hoe manano maventy sôbangany fasofasiny sy ny tany andramiavy. Ary fantarema fa hoe mba ino matombotsy atsika mikorana Zagnahary izy vonoe amboaratra aminaka za ipetrako. Ino mahafantaritsika amizany? Zany hoe zany ity teny ity zegny dia rehefa zahana zegny ny Baiboly nandikanazy amin'ny teny Grika misy ekany karazana toerana fivavahana asevy manamboatra fitoerana masina egaly trano fivavahana, toerana fivavahana. Amin'ny teny hafa mbola teny Hebreo ihany izy dia atao hoe Sekina. Atsika ivantana mety mahay narazanaka pasteur atsika mara Sekina ko agnaty. Vavatsika malakilaky izy beko sy mba avy beko mba maliny koragna. Ino atika Sekina zany? Sekina io tamin'ny andron'ny zanak'Israely le resatsika io, le tabernakely io, le tanifiona io dia mizara trano araiky aty mizara aroe. Misy natao hoe le toerana masina zay feno hoe toerana anankiray fanatarana. Misy ndraiky le toerana masina indrindra. Misy le masina indrindra. Maventy indrindra le mandefa isan-taona mahazo hiditra. Tena maminy anary hoe masina indrindra anaovany fahotanana ny tonan'ny Andriamanitra. Zay izy mandeha ao. Izy koa sanatria mibara iny nisonda be iny, nisy raha tsy metimety natao ta nivota izy. Mety ho ny nanamboarana ity trano ity dia iny taratasy niroana iny tandidy mbo amin'ny fitorian-teny fampianarana avy amin'ny tenina masina. Mba ho fampiononana fankahirezana izay tratran'ny fahakiviana sy ny alahelo ary ny vidim-panahy ho fanampiana mba hivelomo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mba hitondra fahamasinana ho anisan-pianakaviana tsirairay ho fitezana ireo ankizy sy tanora ho trano famonjena ny fanahin'ny olon-rehetra. Ho fiarovana ny fahalalahana ny amin'ny fanofanana ny ara-panahy mba hanafainganana ny fiavian'i Jesosy Kristy fanimboany ary Kanga fiangonana karaha zao io matetiky zegny le fihetsem-po zegny misy fihetsem-po hafahafa zay an-tegna satria be ny ampignaigna zegny satria trano manana symbole maventy ny trano fiangonana zay iny velbenariny pasteur toiny natao tantara tagny amin'ny tantara ny Hebreo tagny misy symbole maventy zegny amin'ny trano mijoro karaha zao io. Ka tegna izy koatra andrama olo mpivavaka fô da mpivavaka
kofa miaty karakara ty tsy mety misy fihetseam-po manokana zegny agnatin'ny fotena any. Ke eto ma zegny ohatra ataoko manokana izy koa atrandra zegny za miaraka amin'olo mivavaka matoky tegna za ary tsy miafahafa. Ino ma ny antony? Ny olo mivavaka zegny na mety misy adisoana ataony eny fa tsy mety raha nataony ary matetiky zegny tsy maintsy mibebaka na agnatin'ny fony agny zegny zay mahavo za hoe soa miaraka amin'olo mivavaka za dia alaizy araka ny fivolanan'ny vazaha izy. Satria ny raha anisan'ny mampalahelo zegny raha misy raha zegny misy namantsika mahafaty olo mirehareha fa namon'olo raha dika zay tsy haiko tsy manjary raha nataony io fa iverino tsara. Misy namantsika mangalatra mirehareha fa nahazo raha tao fangalana. Raha zay zay raha zay mampalahelo ary matombo za fa izy koa tsika olo vavaka ataoko izy koa fa avy nangalatra zay tsisy olo tsy diso. Izy koa fa nisy raha nangalary nisy raha tsy mety natao tsy maintsy mibebaka koa. Ka zay mampisilazany mavety ny fanabeazana ara-pinoana satria magnambara olo ny raha tsy mety ary magnambara olo ino raha tokony atao koa fa misy ny raha tsy mety natao. Eto mazany any karaha iteny laoly masorovary zay fa misy fivolagna bakay anareo ny fanasin'ny tany zay fanasy zay boka sira. Koa ny fanasy ny matsatso mazava ho azy fa ny fiarahamony misy ny matsatso. Ke ny faniriako amin'ny fotoana zay hitondrako eto mba ho tanteraka zay volana zay nahary zay mba ho maromaro ny fanasiny mba hafagna zay mampivoaka tanànatsika arivo rano ty. Zay donc ny Ya voalohany indrindra dia isaorana Andriamanitra be voninahitra ny an-danitra satria totosa ny programme androany. Ny programme androany tsy inona fitokanana fiangonana eto Nivorano avaratra noho ny fahavitana zao trano be izao dia androany moa zany fotoana zay natokana hanokanana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Nanasana ireo ben'ny tanàna, nanasana ireo filohan'ny fédération sy mpiara-miasa aminy dia totosa soamantsara ny programme androany ka dia isaorana Andriamanitra amin'izay rehetrarehetra zay. Raha ny dingana na ny lalana nolalova zany fiangonana zany dia hatrany amin'ny 2014 nisy famolavolana satria hatramin'izay moa zany nivavaka tamin'ity fiangonana antsoina hoe baobao ty zany taloha dia mba niezaka zany atao ahoana mba azahoana zany trano vato zany dia nanomboka nisy zany projet nisy zany karazana famolavolana mba hisian'ny fiangonana raitra fiangonana tsara eo anivon'ny district Nivorano dia natao zany dingana rehetra natao zany plan d'action rehetra natao zany projet dia amin'izao fotoana zao moa zany dia isaorana an'Andriamanitra fa totosa soamantsara izay fiangonana izany ary androany fa 7 ny volana marsa taona 2024 no fitokanana izany tamin'ny fomba ofisialy izay nanasana ireo ben'ny tanàna assistant parlementaire ary ireo chef fokontany sy mpiara-miasa aminy ary izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Maro ireo dingana nolalovanay ka dia ho antsika izay mbola hanao indray andro any dia azakivy apetraho amin'Andriamanitra fa rehefa vonona antsika ny ara-iasa amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no manampy antsika amin'izay rehetrarehetra zay ka isaorantsika Andriamanitra amin'izay fotoana zay.